Nitranga hafakely tany Toamasina tany satria nisy mpanendaka telo lahy izay nandroba vehivavy anankiroa ary lasan'izy ireo avokoa ny zavatra teny amin'ireo vehivavy ireo. Noho ny rehefa avy eo dia latsa-pitia tamin'ilay vehivavy izay noendahan'izy ireo ny iray tamin'ireo mpanendaka ireo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay le fanahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba ho no namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandroandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanendahana izay niseho tany Toamasina tany no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. No laviny HCC ny fangatahana izay nataony Andriamatoa Andro Rajoelina. Nisy fangatahana na requête izay napetraky ny filoha teo aloha Andro Rajoelina tamin'ny fitsarana avomban'alam-panorenana na HCC mba handinika indray ny didim-pitsarana ka hamerenana amin'ny filaminam-panjakana amin'ny fampiarana ny fepetra voalaza lalam-panorenana mahakasika ny mpisolo toerana ny filoham-pirenena. Tsy azo raisina nefa izany hoy ny HCC satria lasa mampiverina amin'ny fanapahan-kevitra izay tsy ekeny lalàna araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Midika izany fa tsy momba n'Andriamatoa Andro Rajoelina intsony zany ny HCC tamin'ity ndray mitoraka ity. Firehetan'ny toby loterianina Ambohibao. Nahitana firehetana tamin'ity herinandro ity ny toby loterianina Ambohibao. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina ary ny fanometanana tamin'ny fokon'olona mba hamonoana ny afo sy ireo rehetra manodidina teny ka taorian'izay dia vetivety voafehy ihany ny afo tao anatin'izay firehetana izay hatrany. Vokatra izay firehetan'ny toby loterianina teny Ambohibao zay dia zazavavy kely iray izay 13 taona no namohiny ihany kilany afo noho ny firehetan'ny toby fiangonana loterianina Ambohibao izay tamin'ity herinandro ity. Tsy mbola fantatra ny antony izay niteraka firehetan'ny afo fa tamin'ny sivora maraina no nanomboka ny firehetana ary tonga moa ny sampany mpamonjy voina taorian'izay fotoana izay. Komina Ambonivohitry ny Antsirabe nodisoan'ireo mpiasa ny filazany ben'ny tanàna fa efa voalohany karaman'izy ireo. Mandainga ny ben'ny tanàna ho ireo mpiasa eo anivon'ny komina Ambonivohitry ny Antsirabe. Nanao fandaharana manokana tao amin'ny hainao manjery maromaro tao Antsirabe tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Fotoana nilazana fa efa milamina ary efa voaloha daholy ny karaman'ireo mpiasa eo amin'ny komina kanefa amin'izao fotoana izao dia mbola misy 17 volana ny karaman'ireo mpiasa tranaina izay tsy mbola voaloha mandraka ankehitriny. Manoloana izany dia miangavy ny ben'ny tanàna ireo mpiasa ny komina Ambonivohitry ny Antsirabe ireto ny hanitsiana io teny Diso izay nataon'io. Hiroso amin'ny fitakiana ireto mpiasa ireto raha tsy voaloha izay karama izay niandrasan'izy ireo izay. Mahajanga mpanendaka telo lahy no tratran'ny polisy-pirenena. Vehivavy roa izay nitaingina moto no lasibatra ny fanendahana izay nataony telo lahy ireto tamin'ny sabotsy 12 Oktobra lasa teo iny ka lasa tamin'izany ny firavaka sy ny kavina. Ny fanenjehana ka tratra tao tsara rano ambany ihany izay toerana nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny ny roa tamin'ireto mpanendaka ireto raha toa ka tany Maroala Amorovia kosa no natratrarana ny iray vokatry ny fiarah-miasa tamin'ny fokon'olona. Niaiky ny heloka vitany ireto mpanendaka ireto ary natolotra fampanoavana taorian'ny famotorana izay natao azy ireo izay. Midika izany fa tena tsy mandry fahalemana ny tany amin'izao fotoana izao ary hita manerana ny nosy moa izay endrika ny tsy fandriam-pahalemana izay efa tao anatin'ny fotoana lava moa no nahitana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana raha ho an'ny Madagasikara izay. Andao amin'izay ho resantsika ny tranga hafakely izay niseho tany Toamasina tany. Vehivavy miisa roa no nisy nanendaka ny alahady hariva lasa teo iny. Lasa tamin'izany ny finday sy ny kitapo izay nisy karapanondro. Nandefasana SMS io finday n'ilay vehivavy iray io izay kozinina n'ilay vehivavy iray ny mba hamerenana ilay karapanondro. Nantsoiny mpanendaka iray tamin'ny laharana nandefasana ilay SMS ilay ramatoa voendaka. Ny afara tamin'ny fitoriana fitiavana tamin'ny antso sy ny SMS an'ilay mpanendaka. Tiako anao mama botabota masalasala hoy ny nambarany hatrany.
matoy ianao tsy nitsondromoko tamin'ny antsy dia tiako ianao ho ity olon-dratsy ity. Ity farany izay nilaza fa hiova tsy hanendaka intsony ho porofom-pitiavana voalohany izay ho asehony ity vehivavy izay noendahany ity. Nasainy nalaina teo amin'ny toerana izay nanendahany izy roa vavy ihany ilay karapanondro ary teo tokoa rehefa nojerena nangataka ny fionana indray ny lehilahy dia neken'ilay vehivavy avy eo Niraofimpotsiny rehefa tonga ny fotoana ny fipy no nisambotra azy ka nanondro ny namany izy taorian'izay fisamborana azy izay. Izany dia fanendahana amin'ny endriny hafahafa kely ihany satria raha toa ka hanendaka no tanjona ary lasa taratara tamin'ny vehivavy niendahana indray hosetrin'izay dia izao misamborom-potsiny izao ilay mpanendaka romantique ity tany Toamasina tany moa no nitranga ity tantara ity ary tsy mbola hita tao anatin'ny 80 taona moa izany hoe mpanendaka lasa raiki-pitia tamin'ny olona izay niendahany izany ka tena magaga ihany nitsangan-javatra tahaka nytony. Ka dia maromaroa ihany ny mpanendaka romantika amin'izay mba ho maro ihany koa ireo mpanendaka sy ny mpanao asa ratsy mba ho fongotra ao anatin'izany rehetra izany satria matetika ireny vehivavy izay manjamanja mandeha amin'ny rivariva ireny no matetika lasibatra amin'izay fanendahana ataon'ireo mpanendaka ireo satria ny vehivavy raha teo moa dia tsy afaka ny hanositra izy ireo noho izay fa hatahorana ny herisetra na ihany koa fidarohana sy tsindronantsy isan-karazany izay ka aleon'ireo vehivavy rehefa misy manendaka dia miala moramora ary avela amin'ireo mpanendaka izay rehetra tian'izy ireo hoendahana. Isaorana Andriamanitra ihany koa raha mbola tsy naolan'izy ireo fa raha toa ka fanendahana tsotra izao fotsiny ny ataony dia tsy mampaninona akory izany rehetra izany fa tamin'ny tindray mitoraka ity dia tratra ilay mpanendaka satria diso romantika loatra. Tena hafahafa ihany ity tantarana fanendahana izay niseho tany Toamasina ity. Hay ve ka mba misy tena be fitiavana ihany ireny mpanendaka ireny ka lasa tahaka ny ao amin'ny novelasy izany. Izao zany ilay mpanendaka diso manaraka novelasy loatra hanika Niraofimpotsiny ny farany. Ny afatra mitandrema ihany ry zareo amin'ny fandehanana amin'ny ariva indrindra fa amin'ireo toerana izay voalaza fa mahamay amin'izao fotoana izao satria efa ratsy ny tany ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza andino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.